vavaka sikareta toko mendrika moderaina mandrakizay anao Jesosy toko satria mpanjaka be voninahitra anao, mpanjaka fitiavana ary mpanjaka loharano zava-tsy ho rehetra. Faly zay satria niraisinao isan'ny olonao handova sy toetra ao amin'izany fanjakanao, anjakan'ny fiadana, anjakan'ny fahasambarana zany. Dia mangataka aminao zay tompo, ampaherezo zay, arovo zay, mba ho tamana mandrakariva ao amin'izany fanjakanao zany, fa very zay lavitra anao. Ianao nangatahanay, mba heranay ihany koa ka hafanay miasa ao anatin'izany fanjakam-pahasoavana zany, ary ahafahanay mijoro vavolom-perinao. Misotranao zay ny amin'izao fitinaina zao, dia ianao nangatahanay hitady fiangonana ity, hitany vaokanao rehetra atao amin'ity fiangonana ity, ka ahafahany mitoetra eo aminao, ahafahany mijoro vavolom-perinao. Dia mangataka aminao zay natrehanao feno zao fotoana zao, mangataka aminao zay ny tenenanao may araka fombanao amina ranomasina sy mavonjy mangatana zany Jesosy. Amen. Ampifaliana riavana miaraka antsika rehetra tratro zao alahady voalohany amin'ny adventu izao. Tsy alahady voalohany amin'ny adventu ihany fa fitinaina ihany koa ho antsika Velem Orléans. Io zany dia fotoana lehibe ho antsika satria fotoana izay ankalaza antsika ny taom-baovao-piangonana. Isaorantsika Andriamanitra fa noho ny fahasoavana dia sady zao taom-baovao-piangonana zao indray isika tsy ny fahatsarana sy ny fahatsarantsika, fa noho ny fahasoavana dia afaka namakivaky ny taonantsika ka sady zao taom-piangonana zao. Io zany dia misaotra'Andriamanitra sika noho izany fahasoavana zany ka ataontsika ny hira varaika 70 amin'ny 100 andininy voalohany ihany mitsanganana, hira varaika 70 amin'ny 100 andininy voalohany ihany mitsanganana. Ary aorian'izay dia vakitsika ny anjaran-teny androany izay hitantsika ao Matio toko varaika 20, Matio toko varaika 20 andininy voalohany ary hitsahatra eo amin'ny andininy fahasivy. Matio toko varaika 20 andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Fa milohany amakiny zany dia hitsanganana no anaovantsika ny hira varaika 70 amin'ny 100 andininy voalohany ihany.
dia avelany hoentina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hatateraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe lazao amin'izay zanakavavy, indro mpanjakanao avoanao. Malemy fanahy sady mitaingina biriky dia zanaky ny biriky miasa. Ary nandeha mpianatra ka nanao arak'izay nandidiny Jesosy azy, dia netiny biriky sy ny zanany ary nataony ireo, ary nataony teo amboniny lambany. Ary Jesosy dia mitaingina azy, ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana. Ary ny sasany namakaranjakazo dia teny an-dalana koa zany. Ary ny vahoaka izay nialoha azy sy izay naraka dia niantso hoe hosana ho zanak'i Davida, isaorina ne izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, hosana any amin'ny avo-indrindra. Amen. Ray masina manamasinana ny amin'ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Ry fimonina malala amin'ireo mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mangataka ny ankizy rehetra mba hitsangana. Mangataka ny ankizy rehetra mba hitsangana. Misy fanontaniana vitsivitsy izay apetraka aminareo rakizy tsoriketo hoe nareo ve mba manaraka tsara na mahafantatra ihany koa ny tantarany firenentsika. Iza no filoham-pirenena malagasy voalohany? Qui est le premier président malgache? Iza? Tiens, mafimafy? Sarkozy? Izy? Tsy fantatra? Tsy ranana? Ya, izy mahay kay. Izy ndray taory ela be mihitsy izy teo fitondrana. Izy tsy manoro olo be. Izy taory tsy ranana. Mbola nirotsaka le taory izy ratsiraka. Ya, izy ndray taory ratsiraka. Zafy, izy ndray taory zafy. Izy asa ratsoela. Ravalomana. Taory ravalomana na ratsoela, taory ratsoela izy dia faran'izao. Ery ratsonaro mampianana. Tena maramora raky izy toy izao. Nisy fitohan'ny fandimbidimby teo amin'ny firenentsika. Saingy tsy naharitra izy be. Fa nandalo ihany. Ary zany ihany fa isaka ny tongony anankiray dia misy fahafapo eo vahoaka. Io ny vahoaka isory ihany io. Izay natonga azy tsy naharitra teo. Fa amin'ny tia dia ambarany soratra masina amintsika fa misy mpanjaka izay maharitra mandrakizay ny fanjakana. Dia tsy iza fa Jesosy zany. Iza ny mpanjaka maharitra mandrakizay zany fanjakana? Jesosy maharitra mandrakizay. Ary tsy hoe maharitra mandrakizay ihany fa miadana ny vahoaka, satria fanjakana anjakany fiadanana, fanjakana anjakany fitiavana, fanjakana anjakany fiainana. Satria sady maharitra mandrakizay tsika faly fankatiany vahoaka ao anatiny. Izy nara mpanjaka teo? Izy nara le mpanjaka maharitra mandrakizay? Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra izay vaovao mahafalo antsika ny teny izy tiako nareo tsinjery dia manao hoe lazao amin'ny ziona zanakavavy, indro ny mpanjakanao avo anao. Katahako ianareo mierina azy, lazao amin'ny ziona zanakavavy, indro ny mpanjakanao avo anao. Zay Jesosy ny mpanjaka antsika rakizy. Mpanjaka malemy fanahy, mpanjaka be fitiavana, ary mpanjaka loharanony zavatsorehetra. Io zany dia aoka ianareo hiankina mandrakariva amin'ny Jesosy ilay mpanjaka be fitiavana. Afaka mipetraka ianareo. Lazao amin'ny ziona zanakavavy, indro mpanjakanao avo anao. Izany ny vaovao mahafaly izay araisin'ireo jiosy tamin'ny fotoana izay nitsinan'izy ireo any Jesosy tamin'ny Jesosy miakatra tao Jerosalema. Izany ny vaovao mahafaly izany ihany koa ny vaovao mahafaly ho ahy amin'ity maraina ity, vaovao mahafaly ho anao amin'ity maraina ity. Hoy ny teny, lazao amin'ny ziona zanakavavy,
indro ny mpanjakanao avo anao. Vaovao mahafaly izay maneho fa Andriamanitra tsy mivadibadika. Andriamanitra tsy mivadibadika izy satria raha 500 taona mahery talohan'izao ny karan'i Jesosy ao amin'ny Jerosalema izao no nanambarana fa hanome mpanjaka ho antsika izy tsy ho antsiosiana dia indro fantaterahan'Andriamanitra zany tokony meny zany. Andriamanitra tsy mivadibadika izy fa Andriamanitra mahatoky ka na dia eo aza ny faratitsika olombelona na dia teo aza ny vadibadian'i Israely na dia teo aza ny fatokin'ny olona izany teny fikesana izany dia nateraka somatsara zany teny fikesana izany ka dia ambara tamin'ny Jerosalema fa izay ary ambara amintsika ihany koa amin'ny teny io hoe indro mpanjakanao avo anao. Teny izay maneho fa tiantsika Andriamanitra, tiantsika Andriamanitra ka dia manetsika mpanjaka malemy fanahy izy, tsy mpanjaka manjakazaka, tsy mpanjaka tsy azo atonona fa mpanjaka malemy fanahy, mpanjaka be fitiavana, mpanjaka azo ny olona rehetra atonona. Jereo tsy mba miamika amin'ny eny ambony soavaly izy fa eo ambony boriky izy no mandeha ka azo ny olona raisina, azo ny olona efa ampiresahana. Indro mpanjakanao avo anao. Any Madagasikara moa amin'izao fotoana izao dia fotoana propaganda. Dia iny natao kandida rehetra na tamin'ny premier tour na amin'ny deuxième tour ity izy mihitsy manatona ny olona ka mandray tanana ny vahoaka rehetra fa rehefa voavidy eo izy sarotsarotra vao mahita azy fa ity mpanjaka ity kosa dia izy manatona ny olona manery tena manatona ny vahoaka. Izao amin'izay zanakavavy indro mpanjakanao avo anao. Fantany napetraka dia ny hoe inona moa ny antondian'ity mpanjaka ity. Ny antondiany voalohany indrindra tompo dia ny hanafaka antsika amin'ny ota sy ny fahafatesana. Hanafaka antsika amin'ny ota sy ny fahafatesana. It's just dia ny andrano raha-mpanjaka izay hanafaka azy ireo amin'ny zikony romana. Zany hoe fanafahana ara-politika izany no nanandray Jesosy fa asehon'i Jesosy fa fanafahana mihoatra lavitra ny izany fanafahana izay eto satria ny hanafaka antsika mihoata izay miteraka faharatsiana rehetra mahatonga fahoriana eto amin'ny fiarahamonina misy antsika satria fantatsika tsara fa fotsiny fahoriana ao amin'ny tokantrano maro samihafa mihoatana, fotsiny fahoriana eo amin'ny fiarahamonina misy antsika mihoatana. Tsika tsara fa ny fahotana ny mahatonga ny faharatsiana ny alatra vonin'olona fanasiana ratsy ny namana sy maro samihafa izay tsy voatanisa eto. Tsy ny fahasamihafany volonkoditra, tsy ny fahasamihafany toekarena hoe ambony kokoa na manambola kokoa rano raha oharina amin'ny rano, tsy ny fahasamihafany fiaviana, tsy ny fahasamihafany kolontsaina, tsy izany fotsiny ny olana eo fiarahamonina fa ny ota izay manjaka ao amin'ny tsirairay avy. Ny vaovao mahafaly antsika dia izao Jesosy ilay mpanjaka mahery dia tonga hanafaka antsika amin'izany ketsan'ota izany ary io nambara tamin'ny filazantsara izay soratan'ny Luka vakiana tamintsika teo ka nilazany Jesosy hoe ny fanahy Jehovah mataoniko satria nanositra itony teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka itony fandefasana amin'ny fatotra izy sy fampaharatana amin'ny jamba hanafaka izay napahoe. Tsy mpanjaka nameloka antsika amin'ny fahotantsika hoe izao sy ho avy indreny efa nataonao no izany tsy mendrika ianao, tsy izany natongavan'ity mpanjaka ity fa mpanjaka hamela heloka antsika, mpanjaka hanafaka antsika amin'izay rehetra mangeja antsika ka mahatonga antsika ho tafasaraka amin'Andriamanitra, mahatonga antsika ihany koa tafasaraka amin'ny manodolina antsika. Indro mpanjakanao avo anao. Ity mpanjaka tery avo dia avo an'olona rehetra saingy tsy avo an'olona rehetra ihany izy fa ho avo antsirana ihany koa anisan'izany ianao ka oentin'ny Andriamanitra amin'ny maraina aty indro mpanjakanao avo anao. Ny anjaranao mandray azy, mandray azy amin'ny mpitiavana, mandray azy amin'ny patokiny ka tsy kendry zava-tsoa an-tany ihany tahaka nataon'i Jesosy fa izay satria natonga azy nangetetan'i Jesosy ho mpanjaka dia satria Jesosy naminy azy ireo movoka vokany 5,000 vokany 7,000 tsy izany natongavany Jesosy fa vita mpanjaka ny tany izany.
misy tirena zay mandrosa amin'izao fotoana izao vitsy dia vitsy ny vahoaka izay tsy mihinan-kanina eo misy azy fa Jesosy fahavelomana mandrakizay no meny atsika fiainana mandrakizay araka ny teny hoe izao avy mba hanana ny fiainana dia fiainana be da be koa Jesosy ny anjaranao dia mandray azy fa ny olona izay mandray azy ny olona izay nino azy dia manana sahaja ny fiainana izany tsy andrasana ratsy izay zany fa ankehitriny efa misataka sahaja ny fiainana izany tsika araka ny teny nambaran'i Jesosy hoe izay mino zanaka no manana fiainana mandrakizay izy tsy miteny hoe hanana fa hoy izy hoe manana fiainana mandrakizay tsy ny hanafaka atsika ihany natokavazany mpanjaka izany fa miamelona atsika ihany koa tsy fahavelomana vetivety fa fahavelomana maharitra tsy fahavelomana izay araorona faratsiana sy fahoriana ihany koa tsy aravelona mandrakizay eto amin'ny tany tytsika kanefa mbola hiarany zavatra izay tsy tiatsika hianjady amintsika dia tsina fa ny fahoriana maro tsinitsino zany fa fiainana mandrakizay izay anjakany fahasambarana izany vidin'ity mpanjaka ity mba azahoana midy amin'izany fanjakana izany mba ahafahatsika mandray izany fiainana mandrakizay izany dia midy tao amin'ny fahafatesana Jesosy mba ahafahany manafaka eo amin'ny fahafatesana dia miditra tao amin'ny fahafatesana izy mba nafahananao amin'ny fahafatesanao dia miditra tao amin'ny fahafatesanao izy nanangananao amin'ny maty izy ka mameanao fahavelomana endreny alehibe ny fitiavany mpanjaka tery hafa mpanjaka fitiavana tsy mpatahaka ny mpanjaka ny tontolo izao izay mamono vahoaka ny aza ndraindray mitsetsitra ny vahoaka mba hahavelona azy fa ity mpanjaka ty ny tena natolony ho faty mba ho famonjena ny vahoakany mpanjaka malemy fanahy amin'ny tenin'Andriamanitra ito lazao amin'izay zanakavavy indro mpanjakanao havoanao malemy fanahy zany mitaingina biriky dia zanaky ny biriky miasa fahavelomana izay anjakany fiadanana izany tindray ty mpanjaka ity zany koa mariky ny biriky izay tengenany eto fa tamin'ny fotoan'andro rehefa misy ny ady dia mitaingina sovalo ny mpanjaka fa rehefa miadana ny tany dia mitaingina biriky ny mpanjaka Jesosy mitaingina biriky anehony fa nitondra fiadanana hoanao izany nanokava fiainana izay anjakany fiadanana satria vovela etiko isika fiadanana satria azika antoka no avitsika fiadanana satria manana fanampianana atsika indro mpanjakanao avo hoanao Jesosy tsy tonga hangorona izay mpianatanatsika fa tonga hamezy mamezy rehetra ny tsy ampy eo antsika manome fitiavana hoanao izy manome fiadanana hoanao izy manome fiainana mandrakizay hoanao izy anjaranao dia mandray izany mpanjaka be fitiavana izany tsy ny hanafaka atsika na ny hamelona atsika ihany anefa natongavany Jesosy mpanjaka fa miaro atsika amin'ny ratsy rehetra miaina amin'ny andro farantsika izao tsy miteny hoe farandro fa andro farany andro farany izay itombon'ny farantsiana izay tsisy ary koa ny apôstôly dia lazany hoe ako fantatrao fa avy ny andro izay anjakany farantsiana isan-karazany koa ny apôstôly ny olona ho tite ty vola tsy manaty izay masina sisisa tsy manao resireny ary hitantsika ankehitriny izany kanefa manoloana izany farantsiana izany Jesosy afaka miaro atsika vakina tamin'ny romanina teo ny amin'ny fiambenana izay tokony ataontsika ka nilazany koa ny apôstôly hoe fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia mora tokony foazinareo amin'ny fatoriny fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky no tamin'ny andro izay inotsika ary ambara fa manolo izany dia tokony hiamana isika ka hitondra tena tsara tamin'ny andro tsy ampy lalaovan'ny ratsy ny amin'ny famamoana ny afijangajakana ny fijejojono ny fandirana sy ny maro samihafa maro iava ny fomba izay tarihan'ny ratsy atsika
ao amin'izany fanjakam-pahasoavana zany. Eo ny fampianaran-diso ary na dia ny mofika azy teo fitahana araka ny tenin'Andriamanitra izay noresitsika tamin'hery. Eo fafinaritan'ny nofo izay nitandrosain'ny Paoly apôstôly teo. Eo fitiavan-tena, firiariana sy ny maro samihafa ihany koa. Fantany apetraka dia ny hoe maro tena amin'izany isika ny valona sy ny fahavalo mareo Paoly apôstôly dia ny fanahy ratsiny amin'ny rivotra. Ataontsika ahoana ny rivotra izany? Saingy ny zava-dehibe izay nambarany tenin'Andriamanitra izay nivadiana teo dia ny filazan'ny Paoly apôstôly fa Jesosy fitafitsika. Hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miay ny amin'ny nofo atateraka ny filana. Miditra amin'ny andro mangatsiaka isika izao ary manompo izany mba fiarovantsika ny tenantsika amin'ny atsika dia manao akanjo mafanatsika. Kanefa tsy any ihany ny asan'ny fitafiana fa io ihany koa ny fiarovan'ny akanjo amin'ny zavatra hafa tahaka ny mikrôba toroaka izany ihany koa ny zavatra maranitra mety anendrina vantana ny tenantsika. Tena zava-dehibe ny akanjo fitafiana fa Jesosy fitafiana maro atsika amin'ny ratsy rehetra. Io zany raha tiantsika ny toetra mandrakariva ao amin'ny fanjakam-pahasoavana dia mila mitafy azy hitafiana Jesosy Kristy Tompo hoy Paoly apôstôly. Tsy amin'ny fotoana sasany ihany fa amin'ny fotoana rehetra. Inona ny antony? Satria ilay ratsy tsy magabozy tsy mba miala sasatra izy fa isan'andro isan'andro izy dia manatona antsika mandrakariva mitady amingana antsika. Ianao mitsotsotra maka aina embony fandriana ary dia tamy izy bitsibitsika aminao. Io zany ilaina mitafy mandrakariva zany fitafiana zany. Fitafiana sarobidy satria fitafiana izay mandrafitra ny faratsitsika ka mahatonga antsika marina eo anatrihan'Andriamanitra. Ka na dia mpanota mahanitra aza na dia mpanota mahanitra azy ianao afaka mijoro eo anatrihan'Andriamanitra. Fitafiana maro atsika amin'ny faratsika rehetra. Fitafiana sarobidy ary tsy sandana voly zany fa atolotr'Andriamanitra maimaimpona dia tsy iza fa Jesosy ilay mpanjakatsika. Lazao amin'ny zanakavavy indro mpanjakanao avo anao. Mpanjaka malemy fanahy sady mitaingina biriky dia zanaka biriky miasa. Mpanjaka mamelona anao tompo mameanao fahavelomana ary mety ny hamelomana anao dia tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay mamelona atsika ary tsy zany ihany fa io ihany koa tena manranitra izay horaisitsika amin'ny teny ity. Ny anjaranao dia mandray izany ampinao ary miaina zany tenin'Andriamanitra zany. Fa ny olona izay mandray izay miaina tenin'Andriamanitra dia hovelona mandrakariva izy ao amin'izany fanjakana zany. Tenin'Andriamanitra miaro atsika ka ahafahantsika mitoetra ao amin'ny fanjakany ary ahafahantsika ihany koa miaraka mandrakariva amin'ny Jesosy ilay mpanjakatsika. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ny zanakany fanahy masina izay azaka taloha indrindra ary ho azy mandrakizay. Raisy ny fitahina. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana fanahy masina ho amin'ny rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen.